Ampitomboana amintsika hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo faly miarabantsika tonga amin'ity fandarana logos na toriteny isaky ny alady maraina ity izao indray. Aloha ny andrenesantsika ny afatra dia manasa anareo hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao indray zay Jesosy eo fa nofoazonao am'izao malahady maraina zao mba hiaino zay lazainao aminay. Atanatanao no vavanay ho fenonao ary ny teninao fahamarinana no hamposaka ny masoandro, hampahiratra ny jamba, hampiteny ny mona ara-panahy rehetra, hampitsambikina ny reraka satria ny teninao aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ny tenena Jesosy ary aza tsitsiana aminay ny teninao. Amen. Ny teny izay akatsika ny afatra amin'ity alahady maraina ity dia arak'izay efa namlazaina amintsika dia hitanareo ao amin'ny boky ny Isaia taminany toko fahadimy amby telopolo. Isaia toko fahadimy amby telopolo ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahafito. Isaia toko fahadimy amby telopolo ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy fahafito. Vaky toy zao amin'ny anaran'i Jesosy. Ampaherezinareo ny tanana miraviravy ary atan'izao ny lohalika malemy. Lazao am'izay reraka-po hoe mahereza, aza matahotra. Indr'Andriamanitra reo ho avy mitondra famalina. Dia ny famalin'Andriamanitra eny izy tokoa no ho avy ka hamonjy anareo. Dia ampahiratina ny masony jamba ary ampahaladiana ny sofiny marinina. Dia tsambikina tahaka ny diera ny mandringa ary hioby ny lelan'ny mohana fa hiboiboika any anefitra ny rano ary isy reny rano any amin'ny tany karakaina. Ny alinalina ny tarehin-drano dia ho tonga farihy tokoa ary ny tany mangetana ho loharano miboiboika. Ny fonenana izay anitsahan'ny amboadia dia aniry volotara sy zozoro. Amen. Mazava ny teny, ampaherezo ny tanana miraviravy, nosy izy ny soratra masina eto. Ary atanjao ny lohalika malemy, ampaherezo ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy. Fampaherezana toy inona moa no lazainy eto? Mo ve tahaka an'ireo olona manao autosuggestion hoe tsy maintsy mahery ianao, na tianao na tsy tianao, misy manao an'izany mantsy. Dia manao bourrage de crâne fotsiny na karazana matraquage psychologique. Dia tereko masaka ohatry voalobojaza, tsy maintsy mahery ianao. Karazana fampaherezana inona no resahana eto amin'ity Isaia ity? Ny resaka hoe courage, satria courage no resahana eto, fitentsika hoe manana courage. Tsy vao isika kristianina no mivoy an'izany koa, tsy atsika rery zany fa efa hatramin'izay afatry ny ela ny philosophe ohatra, ny stoicien na ireo stoïque dia mivoy an'izany koa. Fa eto zany dia mila miavaka tsara hoe inona mahasamy hafa ny courage lazain'ny philosophe, ny courage lazain'ny olona mpanao développement personnel, ny courage lazain'ny olona mpanao autosuggestion sy ny courage lazain'ny vavan'Andriamanitra. Na dia mitovy aza ilay voambolana dia tsy mitovy ny zavatra ao anatiny. Ohatran'ny olona anankiray, ohatran'ny produit anankiray no rehefa makany amin'ny rayon supermarché ianao karazana produit anankiray fa tsy mitovy ny marque. Zay lazantsika azy. Dikazay raha tsy mitovy ny marque dia tsy mitovy ny valeur sy ny tanjakany sy ny fahatsarana. Samy savony zao ihany no amidy ohatra fa tsy mitovy ny vidiny sy ny lanjany. Dia tahak'izay ihany koa samy lazan'izany daholo ny fiarahamonina rehefa mandalo zavatra sarotra ianao hoe courage letsy. Miteny an'izany koa ny philosophe stoïque. Miteny an'izany ihany koa ny fahendren'olombelona rehetrarehetra fa inona no lazainy
zany hoe ampaherezo ny tanana amin'ny ravoravo sy loalika mare. Rehefa miaino an zareo philosophe stoicien zay tena anisan'ny malaza sy miavaka am'izany amy resaka courage, de ohatra ny tombona maha olombelona ny zavatra lazainy hoe ny courage ozy izy dia ny tsy fisian'ny tahotra. Nefa tsika de samy mahalala tsara mihitsy fa impossible ho an'ny raha olombelona zany tsy atahotra zany. Tandra vadikoditra amin'ny fiainantsika olombelona ny tahotra. Matomby verina 5:7 ao anatin'ny baiboly ny hoe aza matahotra, de satria fantatra Andriamanitra realitétsika olombelona ny tahotra dia isan'andro tsy tena hoe rivotra iainana fa zavatra iainantsika zany. Dikan'izay tsy mitombona velively ny filazan'ny stoicien hoe esory ny tahotra rehefa amy resaka courage. Marina fa miteny aza matahotra fa tsy midika hoe tsy fisy ny tahotra ny courage. Ahoana ary zany no amaritana an'ity courage ity? I Sénèque philosophe ihany koa de nilaza hoe misy teny amy teny français la zaka hoe ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Azonay zany ny olona manana courage de olona manana fahasahina, olona sahisahy. Raha ohatra ka adika io fehezanteny Sénèque io, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Dia miody tahotra amin'ny philosophe stoïque de hoe mila fahasahina. Fa izao possible ve zany? Mbola possible ve ny ahafahantsika mitaky sy mangataka fahasahina amin'ny olona zay fa ataotsika hoe battu moralina tanteraka, ho an'ny olona zay fa tena tsisy atokona intsony. Sako tsisy atokona eto tena chaos total izy, psychologiquement parlant, spirituellement parlant, ny zavatra rehetrarehetra lobato ozy izy tsika. Aiza no mbola ahafahantsika mitaky amin'ny olona zay fa tena reraka tanteraka io ny hoe mitsangana aoka ho sahy, mitsangana aoka ho lehilahy. Mora miteny an'izany raha amin'ny olona anankiray zay ataontsika hoe mbola misy ambokambona riske, mbola misy ambokambona fanantenana. Fa raha ataontsika ho an'ny olona zay fa tena fesona tanteraka, lasa mila voatsiary isika raha mbola hitaky an'izany aminy. Reo fotsiny no raisitsika dia hita zany fa tereko masaka ohatran'ny voalobojaza le fomba fiteny hoe courage, mahereze, zay moa le fitenitsika. Heninao hoe maina, heninao hoe tsy misy autorité ao ambadika izy. Inona ary ilay hoe ampahereziny finoana? Zay loha hevitra dinitsika eto zao. Tsara hazava amitsika aloha ny contexte n'izao texte izao, ty texte ity na izao afatra izao de nampitondrana ny Isaia mpaminany nandidina ny 8e siècle talohan'i Jesosy Kristy. Zany hoe inona ny zavatra nitranga tao Israel tamin'ny 8e siècle avant Jésus-Christ zany. Tao anatin'izany no nampidoboka ny Samaria, ary ny Asiriana anisany nanao fairano ny zanak'Israely, ny tao Jerosalema azafady. Zay nitaritiny Senankeriba. Ny mpaminany Isaia tam'izay fotoan'izay no nasain'Andriamanitra nitsangana hampahery an'i Ezekia ka niteny taminy hoe ampaherezo ny lohalika marina. Zany hoe ny fotoana na ny vanim-potoana zay nasain'Andriamanitra hijoroany Isaia hampahery ny Israely de ao anatin'ny vanim-potoana sarotra. Ary ao anatin'izany vanim-potoana zany sarotra zay tsy misy mangirana na de pitipitiny akory aza no indro mitsangana Isaia. Sarotra ny iraka ny raha nany Isaia. Tany mafy anorenam-pangadina ny rahana azy. Eo am'izay tsy misy ninninina intsony no asaina mitsangana milaza an'izany. Asa raha azonareo an-tsaina hoe manahoana ny mety ho impact an'izany any amin'ny olona mandre. Fa ao anatin'izany atmosfera zany no anirahana ny Isaia.
tsy haiko ho anareo aloha fa raha apetraka amitsika ihany zao fanontaniany zao hoe inona no mety ho fandraisatsika an'izany afatry zany raha ohatra ka ianao tsy fantatro ny situation iainanao am'izao fotoana zao matoty iteny ty toriana am'izao marainy zao ka ianao sendra eto ataontsika hoe sendra fa tsisy kisendrasendra inona no fandraisan'ny olona n'izao teny zao hoe ataontsika hoe olo anankiray zay tena hoe rava tanteraka ny fiainany no indro misy irahana miteny aminao hoe aza matahotra atsangano ampahirezo ny tanana ny loalika malemy sy ny tanana am'raviravy amin'io fotoana io Israel dia mandalo vanim-potoana sarotra teo amin'ny tantarany de miezaka ny hipetraka eo amin'ny toeran'ny Isaia raha za teo amin'ny toeran'ny Isaia tsy ho sanitsangana ny teny teo anlohan'ireo oloreo aho hoe aza matahotra torahan'ny olona ny vato eo ianao eritrereto hoe mandeha any am'ireny le quartier farany zay tena sahirany reny ianao ny olona mitrongo vahoomana tsy mandeha ny jiro tsy mandeha ny rano tsy misy vary atokona ny olona marary ny ankizy de eo afovoany zany olo zany no irahan'andriamanitra anao miteny hoe aza matahotra ho savy ianao iteny an'izany tsy ho torahany olona ny vato fa izay ny situation ny Isaia eto eo amin'ny fotoana zay tsy tokony itenenana raha maha-olombelona tsy asaina am'teny eo indrindra no asain'andriamanitra mitsangana Isaia mitsangana satria reraka ny firenenao torovana ny vahoaka an'andriamanitra ary eo indrindra no mila hijoronao ry Isaia tsy mora ny asa andran'andriamanitra ny mpanompony amin'ny zavatra tahaka zao mampatsiaro aho koa tantarany Mosesy nandritra ny 300 taona ny zanak'Israely nandevozona tany Egypta 300 taona zany hoe ianao rehefa nandevozona 40 siècle taonjato efatra be zao zany hoe ny génération tateorina zany a efa tsy manana repèreny am'izany andriamanitra zany tsony ary zay mba matadidy kely de efa tsy misy fanantenanany am'izany fa lasa angano-bavy antitra hoe ondry dadabe hoe misy an'izany Yahvé zany misy an'izany Jehovah andriamanitra zany hono nitarika anyrazatsika de Abrahama tonga taty kanefa ohatra ny angano zany satria zao aza ny mahazo atsika ary moa fa tsy zany ny zava-misy raha tsy manao interprétation allégorique ay amin'ny fiainatsika malagasy normalina be ny réactionn'olona hoe angano zany fivavahana kristiany zany resaka mampitsangana matory zany fa raha misy mariny zany Jesosy zany ary raha tena mitombona zany andriamanitra zany maninona no zao tsy izany ny aina zanak'Israely teo ambany fa eo afovoany zany indrindra nozy andriamanitra tamin'ny Mosesy mandehana afao ny oloko normalina be Mosesy tsy mety iza no sa andeha am'izany mission sarotro zany inona no teneniko any en plus ny statut nananany Mosesy teo anatreny zanak'Israely zay tany amin'ny tany tsy fahababona fa tany am-panandevozana de statut sarotra satria nahoana loso be iza ty Mosesy mba mianakendry miteny aminay ity ianao ane tsy niara-ny ainany fahorinay e tseny fa tapaka kely ny connexion teo iza ty Mosesy zay mianakendry hitondra ny afatra ty
raha tsy diso aho prince d'Egypte taloha izy io no nitsoka zany hoe olona tsy niara-ny aina tamin'ny fahoriandraty olona rehetra fa olona namonjy ny aina avy eo nadritrany efapolo taona izy nila ravinahitra tany am'ireo medianita de indro izy avy eo mipotra avy any ohatra ny ovni raha zay nga mbanazantsika azy de miteny hoe ny ran'Andriamanitra aho hanafaka anareo sy hitondra ny afatra fanafahana iza no ino an'izany raha mba ao moins olona miaraka taminazy teo miara hitany osina taminy teo nanao brique sy ny batany entamavesatra sy ny vato no mitsangana de hoe mba crédible ihany fa olona tsy hita nandritra ny taona maro nanjavona ary avy eo miverina avy any amin'ny tany tsy fantatra avy any amin'ny medianita zay mbola jetilisa zany no ampitondran'Andriamanitra ny afatra Andriamanitra ty zany matetika indraindray tsy ataoko indraindray fa matetika tsy mifidy tany manorenanorenam-pangady tsy moramora ny asany rano ao anatina circonstance sarotra no ohatra ny mapiditra anaty kizo Andriamanitra nefa izay mihitsy ao le olona latsaka ankaterena no anirahany ny mpanompo de nametraka fanontaniana mihitsy Mosesy hoe inona no teneniko rehefa tonga any inona no lazaiko azy hoe iza no naniraka ahy raha mantany any ny olona hoe iza no naniraka anao azonareo ve dika zany fanontaniany Mosesy zany dika zany fanontaniany Mosesy zany marina eo ihany ny curiosité ny te halala hoe fa izy io Andriamanitra miteny aminy sy maniraka amin'io fa ny ambadiky zany de hoe fahefana viaiza iza ny fahefana maniraka anao eto raha dika miteny hafa tu te prends pour qui miseho anao ho iza ianao revako mitsotra aminareo aho fa tsy mora ny mitondra ny afatr'Andriamanitra tsy mora ny s'exposer ohatr'izao mbola averiko foana ty teniko ity raha mitady solution de facilité aho de zaho mba niriko koa hipetraka amin'ny toeranareo mpiaino be debe ene nitolotra atao amin'ny Facebook nitolotra amin'ny YouTube any amin'ny fiangonana inona no hitadiavana raharaha ohatra ny rainy zafilemena amin'ny asy ty ary ao anatina circonstance sarotra matetika no andran'Andriamanitra hoe teneny ity zany hoe mitady raharaha ohatra ny ray zafilemena azy zany pourquoi je me cherche des problèmes pourquoi je me cherche des ennemis so de tsy fantatrareo fa ao anatin'ity ministère ty on se fait des ennemis que ce soit à l'intérieur de notre propre camp ao anatin'ny asan'ny fiangonana et surtout de l'extérieur any ivelany kanefa eo indrindra no tsy maintsy hijoroana raha marina tsy zany no joro fa asaina mitsangana miteneny ianao contexte sarotra tahaka ny zanak'Israely eto que période zay ataotsika hoe rien ne va plus ozy izy ny teny frantsay ny prévision-ny amin'ny ho avy teo amin'ny Israely tam'izany 8e siècle na ny raha nany Isaia zany dia tsy misy mangirana ary tonga am'le teninga Michel Onfray philosophe frantsay malaza hoe ao anatin'ny atao hoe mitsitotongana tanteraka ny fivavahana kristianina le hoe décadence du christianisme ao anatin'izany contexte zany mavarina ny fifandrifian-javatra tamin'ny 8e siècle avant Jésus-Christ zany ny contexte ny ainan'ny zanak'Israely fa exactement zany ny ainatsika am'izao fotoana zao fa amin'ny endriny hafa fotsiny nareo ve tsy mahita hoe tsy misy mangirana azo antenaina intsony ity firenetsika ity amin'ny lafiny rehetrarehetra na ara-pivavahany zany madisy fanantenana daholo zay aleanao de maneno saoana ny firenena mo tsy hitantsony zay lazana azy de tena hoe hoaiza nalean'le olondrin'Andriamanitra hoaiza marina le tenin'ny Ezekely ampaminany hoe toy ny ondry tsisy pia mivembeny etsy mivembeny eroa ny prévision-ny amin'ny ho avy négatif
zay miteny rehetrarehetreto raha mahatsikaritra nareo na de tsy ao anatin'ny domaine koa aza fa ataontsika hoe olona any amin'ny domaine de samy manao constat daholo hoe miety tsy misy raha manjary eto de mbola izy amy sahitsangana hiteny hoe ampaherezo ny tanana malemy sy loalika ny tanana miraviravy sy loalika malemy tsy olona omezany olona kanefa zay indrindra tsy maintsy mijoro eo amin'ny banga izahay na dia iomezany olona azy fa ilainy zany ary izay no antony am'izao fotoana zao mahatonga an'ireo karazana fivavahana masarika ny maro de satria rehefa plus ao anatiny atao hoe kizo ny firenena anankiray ao anatiny atao hoe tsisy fanantenana dia mitady ahoana rehefa lazako zany hoe évangile de prospérité moa ny filazantsika azy lay filazantsara ny fahombiazana satria sempotra le vahoaka tsy manmetsiny an'le vahoaka ihany amin'ny ilany sady tsy hoe koa re mamoaka ny mampiditra fa tellement izy difotra tanteraka hanika zay olona mitondra pseudo solution vahaolana santoka dia alainy daholo satria tsy hitantsony tany aleha ohatra ny sary any ohatra nataoko ohatra eto foana amin'ny tam'zay ao anay avy any anay avy any atsimo avy any Fort Dauphin amin'iny faritra elatsiny fa tapatapaka foana ny connexion tsika amin'iny faritra Androy iny rehefa ao anatin'ny mosary tsy milatsaka ny orana amin'iny faritra Fort Dauphin iny sy ny faritra Ambovombe Androy iny pendant taona maromaro indrindrindra Androy milaza aminareo ho an'izay fa nandeha tamin'iny faritra iny vo misy ranonorana kely fotsiny ka na rano potakaza eny amin'ny arabe de mifaly avanja ny zaza mifandrombaka misotro an'le rano maloto satria mangetaheta izay ny contexte misy an'le firenena malagasy mihinana ny tsy fihinana ny gasy am'izao fotoana zao naranofo zany nara-pana zany samy manararoatra n'lay fahorian'le vahoaka daholo ary ao anatin'izany fanararotany zany dia miraparapa ny vahoaka mesazy inona zany notoriny eto mety ho alay mpanahy koa zany inona zany no zavatra mety andeha raha zay nitonga anazy inona ny mesazy tiany olona hoenona satria ny olona am'izao fotoana zao reraka tsy manana volamena na volafotsy atolotra anao fa ny teny lazaiko hoe de le teny lay Andriamanitra naneraka ny isahy hoe ampaherezo ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy izaho tsy ampanantena aminao hoe aza matahotra fa sia mamiratra ny fiainanao rampitso zany notoriny olona am'izao fotoana zao ny fiainanao rampitso sy ny fiainanao androany de mivarotra nofo ohatry zany aminao satria zay no mampilamina anao de mety aminao anatiny 10 minitra zany fa rehefa vita ny toriteny vita ny rapitso retour à la réalité ohatra ny olona sanatriany zany misotro toka andeha anala azy aloha satria mafy ny fiainana de tena tu te gave misotro de ohatra ny finaritra ao anatiny vetivety mifoha teo anao sady efa makafoka ianao no maratra ianao no misy potaka ianao no afa-baraka ianao ny problema tsy afaka problema afaka ho fanampiny izay ny sary zay mihitsy ny sary misy ka za tsy ampanantenanao zavatra tsy misy hoe hiamamiratra ny fiainanao tsy zany lazay ny texte eto za tsy teny aminao hoe n'aie pas peur tout va aller dans le mieux za tsy toriteny aminao tahaka na sasany hoe après la pluie ce sera le beau temps tout ça ce sont que des rêves zay mahatonga amin'ny teny aminareo hoe tsy ho tiany olona zao karazana toriteny zao ary tsy mampite hiteny kanefa tsy maintsy ampitenenina hoe teneny ka inona ary le message inona ary le afatra eto hoe ampaherezo ny lohalika malemy sy ny tana miraviravy ny courage zay lazainy eto tsy miaingy avy aminy hoe mila miotra ny fiainana ianao ataony olona efa kao ahoana ny iotra ny fiainana mbola veriky foana zay matoa misy olona mahavita zany zara ngaty navita mihoatra ny fiainana de satria mbola misy atokony izy
aleo tsy andainga ifanitaka tsika fa raha mitodika amin'ny olona efa tena miiba ianao efa ary amin'ny -10 inona ny mbola azonao andrasana amin'ny olona efa -10 ny températurany inona ny olona andrasanao aminao ny olona efa KO total tsisy no zany ary inona ary le courage lazaina eto dia miaino toritenina ray aman-dreny anankiray aho zaho dia tahaka anareo koa sao dia mieritreritra nareo efa pasteur anao dia mpitory ny afatra fotsiny fa tsy miaina mila mihinana koa satria miaina ny adinareo koa izahay on n'est pas des super humains ni des super héros nous sommes des êtres humains comme vous tous donc mila fampahirezana koa satria samy miatrika ady ary mangotraka ny ady aza ho an'ny mpanompon'Andriamanitra noho ny olona rehetra dia misy olona fienoko toriteny zay mopera mety ho gaga ianareo zaho pastora luterane tsy FLM fa luterane aloha avako tsara za j'ai rien à voir avec la FLM mais je suis un luthérien zany a tsy resaka étiquette fa principe ny Lutera no raha dia ozy Lutera zay hoe rehefa tsy mifanohitra amin'ny soratra masina ny zavatra lazainy dia inoy ka amiko tsy obstacle ny étiquette mopera katolika miasa any Égypte Henri Boulade no anarany antidahy fa mahafinaritra olona antipanahy zany lehilahy zany anisan'ny mampahery abe mihitsy ny toriteniny ary zao ny zavatra nylazainy Henri Boulade hoe fiston la foi commence quand tout va mal mais quand Dieu semble ne pas entendre tes prières. Tsy mitovy amin'ny définition ny olona teo na ny olona définition manana finoana rahalahy mitsangana rahalahy mahereza rahalahy ataovy hoe mandresy aho ataovy hoe mpandresy aho zany na sasany atao hoe finoana tereko masaka ohatran'ny volompijaza forcena fotsiny zao ny définition ny finoana kosa ho an'ny Henri Boulade dia ny hoe la foi commence lorsque tout va mal. Ny finoana dia manomboka eo amin'ny fotoana zay hoe tsy misy ninina azo antenaina intsony ary ny finoana ozy izy dia manomboka eo amin'ny fotoana zay kieveranao fa tsy miaino anao Andriamanitra fa tsy le olona le hoe avelombelona zany ny finoko dadapasy dia manontany ianao fa ina mahavelombelona finoanao nahazo fitahina daholo zay mianakavy nahazo 488 ramose za lasa nahazo tobila plaisir tsara tare smarta kely ny ankizy mianatra any Amerika daholo ny fivelomana miditra daholo velona ny finoko alléluia c'est pas la foi mais la foi commence lorsque tout va mal eo no ahitantsika ny atao hoe ny finoana no miazona ny olona fa tsy ianao no miazona an'Andriamanitra nio mantsy ny mahadiso fiheverana ny sasany le olona efa kaondray no asaina hoe azony ny tanan'Andriamanitra ka izy arareraka androany azy zany dia milaza aminao fa tsy isika no mientretenir ny finoantsika eo fa nalazaina hoe atao ahoana pasteur nafahana mikojakoja an'le finoana fa nga ianao manana force hiazonana ny tanan'Andriamanitra i Andriamanitra no miazona anao ary asehony anao fa ao anatin'io fotoana sarotra lalovanao io ao amin'io fotoana ianao tsy te hivavaka io tsony io ao amin'io fotoana ianao tezitra amin'Andriamanitra ho fantatro fa tezitra aminy ianao aminy ianao tena hoe za tsy mahavita mamaky baiboly tsony raha nga fa anganom-bazaha io ao anatin'io indrindra no asehony aminao fa tiany ianao ary izy no miazona anao amin'ny tanakavanany fahamarinana ary asehony aminao fa tsy ianao no nifidy azy fa izy no nifidy anao izay le hoe ampahereza ny finoana zany hoe ny finoana ndraiky zany no mampahery ahy fa tsy zaho no miezaka hanana finoana mba hahery ao tsy zaho no miezaka miazona ny finoana mba hahery fa zaho efa reraka zaho efa tsisy raisina ka dia ny finoana no miazona ahy io sisa no filina miazona ahy eo tanan'Andriamanitra dia ny tanan'Andriamanitra zany
Andriamanitra tsy miandry ahy hihino azy. Andriamanitra tsy miandry ahy ho ti azy. Ary zay natao hoe fitiavana, midepase ny fitiavana ozy Andriamanitra dia tsy ny tiavanareo ahy fa ny tiavako anareo. Heureusement, azany ny filazantsara. Raha miandry atsika Andriamanitra hoe mba ho ti azy, marina mafy efa tsy teto ntsony aho. Tsy mamenatra milaza zany aminareo. Zaho a rehefa mijoro vavolombelona tsy ohatrana ny sasany le mijoro vavolombelona le pozitiva foana. Imbetsaka aho efa saiky nanipoganty amin'ny ty asan'Andriamanitra ty. Tsy menatra milaza an'izany. Moi je dis ce que je vis. Imbetsaka aho nefa niteny tamin'izao sosy hoe tadiava olo-kafa ianao fa tsy voatery mandalo amiko. Ampy ahy zay. Leo aho, vizaka aho, nandalo zany. De tao anatin'izany no nasehoan'Andriamanitra amiko hoe Jean-Luc, c'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'a choisi. Jean-Luc, tsy anao ange no miazonay, za no miazonanao. Ka mahatonga anao mbola afaka mijoro. Sao de adininao fa tsy anao akory no dadany, tsy anao akory no iza, fa izaho no miazonanao. De rehefa mihaino an'izany toriteny en ribolade zany aho hoe la foi commence quand tout va mal. De matsiaro ilay teny mamy izay diso haitsika rehetra angambany, ilay teny ao amin'ny bokiny Habakoka mpaminany. Bokiny Habakoka mpaminany, toko fahatelo andiny fafito amby folo ka hatramin'ny fafito sivy amby folo. Habakoka toko fahatelo andiny fafito amby folo ka hatramin'ny fahasivy amby folo manao hoe ny anarany Jesosy. Fa na de tsy mamotsy naza ny aviavy, ary tsy misy voan'ny voaloboka, na de mahadiso fanantenana aza ny oliva, ary tsy mahavokatra hoanina ny saha, na de vonoina ny ondry ao amin'ny vala, ary tsy misy omby ao am-pahitra. Nefa izaho de mbola hifaly amin'ny Jehova ihany, sy hiravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena. Lasa ny saiko isaky ny mamaky an'io Habakoka toko fahatelo io, sao de mba auto-consolation fotsiny ary zany phrase zany. Sao de miezaka mampahery tena fotsiny ary Habakoka, eny na de tsy misy ninina hoanina tsony aza, eny na de mahadiso fanantenana aza ny oliva, zay hifaly amin'ny Jehova. De mampametram-panontaniana tokoa. Ary mampametram-panontaniana hoe fa avy aiza ny mbola hananany Habakoka force ka amin'ny teny hoe nefa izaho mbola hifaly amin'ny Jehova ihany. Io le mahagaga. Io le mahagaga. Inona ny mbola mampijoro azy nefa efa zany izy. Nisy rangahy anankiray zay efa maty izy, namako taloha teo amin'ny sahany fifoazana FJKM io rangahy io fa efa nodimandry. Da ozy izy tamiko hoe isaky ny miona amiko izy de zao foana ny vazivazana. Voilà l'homme sans problème, ozy izy mantsy ahy. De zao ianao ve hoa maneso ahy? Sa manala? De mitsika izy de mbola naverina. Voilà l'homme sans problème. De zao navaliko taminy hoe ndry, saotra an'Andriamanitra raha izay no hitanao ety amiko. Fa ahitsiko kely ho any teninao dadato. Voilà l'homme avec sans problème, CENT. Ny azy mantsy hoe voilà l'homme sans problème, SANS, zany hoe tsy misy problème. Fa za kosa am'teny hoe voici l'homme avec sans problème, CENT. Fa matoa mbola mijoro aho, matoa mbola miteny aho, matoa mbola manao ny asany aho, de satria misy miazona aho ambadika. Voilà. Mbola misy tanana invisible mampitsangana hoe debout, Jean-Luc. Fa raha izaho ihany dia natera-be vavoka votom-pahoriana ary foy andro hoy ny mpanao salamo. Tsy mihoatra noho iza, efa ela no tsy tatrasy tsony tamin'ity asa fanompoana ty raha izaho ihany. Ka eto hamaranako an'izao toriteniko zao de zao hoe ny fototry ny finoatsika eno tsara
amaranako azy ny tokony fototsy iorena ny finoatsika dia tsy hoe kory hoe fahafantaratsika fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra izay nefa klasika mahazatra hoe mahay zavatra rehetra Andriamanitra mahagaga mariny zany fa tsy any no anorenatsika ny finoatsika tsy eo amin'ny fahaizan'Andriamanitra mamany olana no bazy ny finoany eo no mahadiso ny maro ka mahatonga azy ho reraka raha voaoritsika eo ny kapasite an'Andriamanitra mamaha olana no iorenany fototra ny finoatsika dia ny noahy ianao fa moindre problème dia fa ny fototra iorenany finoatsika dia ny fahananatsika antoka fa tsy miova ny fitiavany ianao ary ny fitiavany ianao tsy miankina amin'ny fisian'ny olana aza ampiakinina reo zavatra roa reo io ny fandriky ny devoly ny fandriky ny devoly dia ahatonga anao hisalasala hoe enao ve tena mbola tian'Andriamanitra tianao zara fa misakafo zara fa mitafy zara fa salama zao mahazo anao dia mbola tiany ve ianao izay le fandriky koa ny faranako antoka fa tiany aho izay ihany no iorenany finoa izay no mampahery ahy fa raha ohatra ka miorina eo am'izay kapasite manao zavatra zay dia horeraka ihanytsika voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy manak'izay bavaka sika misotranao zay Jesosy raha novanginao manokana tamin'ity alady maraina ty indray hitanao loatra ny mahazo reto vahoakanao mivembeny etsy sy mivembeny eroa ary ampahantraina amin'ny lafiny rehetra na ara-piainana maha olombelona zany nangalarina nararaotina nanaovana zao rehetra zao ampahantraina ara-panahy ampanantenaina filazantsara sandoka mba mitahana ny vahoakanao inona no holazaiko am'izao vahoakanao zao Jesosy mbola ho sahy teny hoe aza matao nefa izao no efa mahazo azy fery vao hatrany atapidoaka hatrany ampaladia kanefa ho ianao hoe ry zanak'olona mitsangana maminania am'ireo taola paty maina ireo zany no anrahanao anay eo anivon'ny tany maina mangetana tsy misy rano eo anivon'ny faty mikararana ara-panahy tsy misy aina intsony nozanao hoe mitenena fa arakaraky ny hitenenanao arakaraky ny haminanianao ny teniko no miverina ny ainy olona sarotra zany ama olombelona dia hoe atao ahoana kanefa araky ny teninao hoe moa misy zava-mahagaga zay tsy hainao va ka dia atsanganony ray ary ireo nidaraboka ampaherezo ndray ary ireo manana tanana miraviravo fafao ny ranomasony zay mitomany ampaherezo ny lohalika malemy koa tsy manana volamena na vola fotsy atolotra azy aho Jesosy eo fa tahaka nanoranao anjaona sy Petera dia hoe aho hoe amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana voninahitra ho anao rery andry Andriamanitra zay anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay amen mirary soatsika rehetra samy hitain'Andriamanitra mame fotoananao ho amin'ny alady manaraka indray raha sitrapony tompo. Beno mato.